Jaona toko faraka ambin'ny folo. Marary I Lazarosy. Jaona toko faraka ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary nisy lehilahy anankiray narary, dia Lazarosy avy any Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahany no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy hanao hoe, Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Koa noho nireny Jesosy fa narary Lazarosy, dia mbola nitoetry ny 2 andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany, dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho any Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy, Raby voaingana teo no nitadiavan'ny Jiosy tora-bato anao, ka ankany indray va ianao? Jesosy namaly hoe, tsy 12 va ny ora amin'indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro, dia tsy mba tafitohiny izy, fa mahita ny fahazavany izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina, dia ho tafitohiny izy, satria tsy misy mazava ao aminy. Maty Lazarosy. Jaona toko faraka ambin'ny folo, andininy faraka ambin'ny folo hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Izany no nolazainy. Ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika, fa handeha mo azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany, fa nataon'izy ireo kosa fa ny fiala-tsasatra ny torimaso no nolazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsora taminy hoe, maty Lazarosy, ary faly aho nohony aminareo, satria tsy teo aho, mba hinonareo, fa andeha isika hankany aminy. Dia hoy Tomasy, izay atao hoe Didimote tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ary nohony tonga Jesosy, dia hitany fa efa nileviny efarana izy. Jesosy niaona tamin'ny Marta sy Maria anabavin'ny Lazarosy. Jaona toko faraka ambin'ny folo, andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Ary Betania dia atao akaikin'ny Jerosalema, tokony ho 5 stadio no elanelany. Ary Marta amin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria, hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta, raha nandrefa tamin'i Jesosy, dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona hangatahanao amin'Andriamanitra, dia homen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahanao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino aho, na dia maty aza, dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino aho, dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino aho fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilazany izy, dia lasa nandeha ka niantso manginginan'ny Maria rahavaviny, nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandre zany Maria, dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna, fa mbola teo amin'ilay nitsenan'ny Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa alahelo azy, raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka,
dia nanaraka azy satria nataony fanakany amin'ny fasany hitomany any izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy, dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy noho ny nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka taminy nitomany koa, dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany. Dia hoy ny jiosy, akory ty habe ny fitiavany azy. Jesosy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Jaona 2:17, 7:30. Fa hoy ny sasany, moa tsy hain'le ity izay nampahiratra ny masiny jamba va ny manao izay tsy ho nahafaty andra lehilahy ty? Dia votondray ny fanahin'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasany izy. Ary zoy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta nabavy ny maty taminy, Tompoko, maimbo izy zao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masiny ka nanao hoe, ray o, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinono fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoa! Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafemo sara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Nanapa-kevitra mono an'i Jesosy ny mpitarika ny vahoaka. Jaona 2:10, 9:7-7:50. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona ny Sinedriona ka nanao hoe, ahoana nataontsika fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha velantsika anao toy izany ihany izy, dia ino azy avokoa ny olona rehetra, ary ho avy ny Romanina ka andrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary ny anankiray taminy, dia Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany, nanao taminy hoe, ianareo tsy mahalala na inona na inona, na misy saina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy ray no ho faty hamonjy ny firenena, mba tsy ho rava avokoa ty fireneny ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy, dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray. Koa hatramin'izany andro izany dia niendry hahafaty azy ireo. Ary Jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny jiosy intsony, fa niala teo izy nankany amin'ny tany akaikin'ny efitra, ho any an-tanàna atao hoe Efraima, ary nitoetra tany izy mba amin'ny mpianatra. Ary efa akaiky ny Pasika ny jiosy, ary maro avy tany an-tsaha no niakatra ho an'i Jerosalema talohan'ny Pasika mba hanadio ny tenany. Dia nitady an'i Jesosy ireo raha nijanona teo kianjan'ny tempoly ka niresaka hoe, ahoana no hevitrareo? Tsy mba ho tonga ao amin'ny andro firavoravoana va izy? Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo efa nandidy fa raha misy olona mahalala izay hitoerany dia tsy maintsy milaza mba hisamborany azy.